Tony Ravatopoulas Topkova Kafalina Bainu Rana Takariban Alarbeti, Falta Kamanda, Nati Fatalamb Vasaru, Tafita Aftermativity, Manasano, American Fatalamb Votam with Faran, Amarma Bainu Matungo, Nantikan Takaribanti, Isanamzan, Karavana Fever, Nasanafa, Usan Patilai, Fever Libe, Utantorama, Itanamaskara, Manukam Faru and Pulni, Vulanawa Zau, and Tutuni Karakarana Zanenku, the Nazauna Akombovau, Nila Fasalaman, and the Fianakuni, Aretana tuberculosis, Tomsike, is Imbolama, Birisakan Maru, Arman Tutu and Vutan, Mutena Yarams and Matit, Nifekaram with the Suke and Pudin, the Lantan and some of these Marams of Telanzo, with Namsikan prison and Titakarivan Tia, is Indian and Kafana Fatalambo, and in Nisaraputatura Nabutan, no outside the Basin Mara, Nakatoni, Valpul, Arar, Samisan, Sulkarawani, Itamadagascar, Fiakaram, is a Wazambara, Favisatawani, Fiaramunisti, Sati, Faitama Akunzan Saab, Fiana Gavanan, Aratsik and Fanadarinsan. Manokana voalohany volana novambra dia nahitana fiakarana valopolo ariary isaky ny litatra ny vidiny solika teto amintsika ka lasa enimpolo sy dimanjato sy telo arivo ariary ny lasantsy, sivifolo sy sivinjato sy roa arivo ariary ny gazoil ary telopolo amby zato sy roa arivo ariary ny solika fandrehatra. Mavesatra ho an'ny mpanjifa ireo fiakarana valopolo ariary izay ary tena misy fiantraikany amin'ireo mpanao asa fitaterana na ireo mpamin'ny fiarakaretsaka na ireo fiara-pitaritr'entana. Fantatra fa mbola ivory kosa ny mpitatra ao anivon'ny kooperativa fitaterana andrenivohitra na ny UCPI amin'izao aloha dia mbola tsy ohatry ny telo arivo ariary ny mitatry ny solika. Anisan'ny andraisan'izy ireo ny fandraisany fanjakana ny olana anabiby na ny compensation amin'ny 9 volana novambra ity.